nareo zay any oniany asara misy mandraye izany vavaka izany androany dia toy ny fanampiana zay efa nataon'ny fianakaviana Bruno Rajonarvelo na ny tany Belgique fianakaviana tany Belgique zany na ny fianakaviana teto Madagasikara. Ny tiako tenenina zany dia hoe tao anatin'izay voina nazo Madagasikara zay dia afaka mba nahazo vola ray alina euro ny fianakaviana ary dia nanampy ny tany amin'ny faritra Atsinanana tonga tany amin'ny faritra Tasy mandalo eto amin'ny faritra Analamanga. Ny zavatra anankiray izay matiako hotindrina ary nanasana anareo mpanao gazety amin'ny teny io ty dia ny hoe ankehitriny malagasy tsy mahafantatra intsony afa-tsy ny eo an-tokotaniny. Zany no mahatonga ny fitsaram-bahoaka, zany no mahatonga ny totsika fangalarany ny eo amin'ny fitondrana ny arem-pirenena satria tsy mahalala ny eo am-paoziny ka izaho manao antsoaviny amin'ny hoe maninona le retsy olona any amin'ny ray alina kilometatra mahalala manampy ny aty amintsika fa maninona itsika samitsika tsy mahita intsony afa-tsy ny eo an-tokotanitsika ka izay fifanoloran-tanana sy fifanomezan-tanana izay no mba hanaovako antsoavo mba hisiny ny fandram-piarahamonina milamina eto amin'ity firenena ty. Tsy mpanao politika, tsy fisefokotany, tsy mbola be ny tanàna, tsy mbola ininona teto amin'ity firenena ity fa dia manao manolo-tanana fotsiny amin'ny anarany tenako sy ny fianakaviako izay sorako be dia be fa dia manohana na fa dia manjanako na ny raiko izay hitaiza ny preta zany Serge tany ivelany tany dia mitoy izay fanampiana izay ary dia ataoko hoe ngamba tsy hijanona teo fa mbola ho avy ho an'ny faritra hafa any koa izany fanampiana izay hoentin'ny fianakaviana izany. Sotra indrindra tompoko. Mety hoe nisy andro manokana ve safidianana hoe tia milanjona averiko indray zany fa hatrany amin'ny faritra Atsinanana ny dépôt analaka ninina any efa hatrany Tasy tany tamin'ny Arnarivo tany mandalo ty alampadrina anaovana zany tsy misy le hoe tena hoe antony manokana fa dia hoe fantatra zany fa tena le olona voadona nandritra zay fandalovany rivodoza zay aloha novonjena ao anatin'izay fanolorana fanampiana zay ka hita voadona mafy le tolany vato dia isa amin'izany antony nanotolorana zay fanampiana nentina teto amban'izay. Fianakaviana 50 amby 100 no efa nitorana fanampiana teto ary na era Madagasikara dia amin'ny totalo fianakaviana 750 no nitorana zay fanampiana nentin'ny fianakaviana Bruno Rajonarvelo zay. asa manateno anaye nareo zay any oniany asara misy mandraye izany vavaka izany